Mbola anisan'ny vaovao ihany koa eto andrenivohitra indrindra eto moa mikasika ny sarandalana mbola hitan'ireo mpanao gazetinay fa mbola misy ireo zotra vitsivitsy izay mitazona ho 500 ariary izany zotra izany raha ny akamarony dia mbola mijanona 700 ariary. Ny fanjakana raha teo manomboka tamin'ny sabotsy fa 3 vola febroary lasa teo dia nizara ilay 120 mirary ariary izay ho fanampiana an'izareo taxi be zany ka dia ho hitantsika ao anatin'ny fanadihadiana izay nataon'ny Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotomanga ny mikasika an'izay. Nanamafy ny coopérative pitaterana sasatsasany fatazomina 500 ariary ny sarandalana nandefa niverina amin'ny hividiny tamin'ny volana janoary teo azy ny viditsolika. Araka ny fanazavan-tompona ndraikitra tafarisaka taminay dia tsy azo ekena ntsony araka izany ny tapadalana ary isan'ny nampiatra izany ny zotra pitaterana sasatsasany toy ny 194, 165, 169, 143, 178, 147, 146 ary ny 163. Nampanantena kosa nefa ireo zotra pitaterana voalaza ireo fa isy niezaka mba hanajanany kalitaon'ny fenitra araka ny voalaza ao anatin'ny cahier de charge sy hitsonjovanareo ho mpanjifa. Nisy kosa nefa ireo zotra pitaterana eto tanan-dehibe hatrany namerina 700 ariary ny sarandalany araka ny tsikaritra teny amin'ireny hitoeram-piatsonan'ny taxi be reny. Efa nilaza ny agence de transport terrestre na ny ATT fa tsy azo fanampiana rabola ireo izay mampiakatra sarandalana satria natao indrindra hifehezana izay fiakaran'izay no antom-pisian'ny fanampiana. Efa nisy ny fidinina sy fanaraha-maso ireo zotra pitaterana ahafahana mamantatra izay tokony azo ny fanampiana rabola. Nilaza ny anara-maso akaiky ny fanatsarana ny kalitao pitaterana araka ny toromarika voalaza ao anaty cahier de charge ny zotra pitaterana izay nampiakatra sarandalana ihany koa ny ATT.